Eny Andriamana dia fifaliana ny volantsika amin'ity valo oktobra ity amin'ny fiaraha-madinika soratra masina. Ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'ny fahalalana Andriamanitra sy Jesosy mitsika. Mitsangana ary ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andiny fahafito amby telopolo amby zato, hatramin'ny fahaefatra amby efapolo amby zato no iarahantsika. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andiny fahafito amby telopolo amby zato, hatramin'ny fahaefatra amby efapolo amby zato. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: marina ianao Jehova, ary mahitsy ny fitsipikao, efa voadivinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra teny vavolombenao. Efa maritra ihany ny fahasarotiko, satria nanadio ny teninao ny patrariako. Voazary toetra taminay ny teninao, ka tetiny ny mpakonao. Kely aho ka natao tsinontsina, nefa tsy adinoko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, ary marina ny lalanao. Fahoriana sy fahaterena ny nahazo ahy, ny didinao no firavoravo. Ny fahamarinana teny vavolombenao dia mandrakizay, ampianarana vavolombenao. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra, satria tsapanay tokoa ny fitiavanao. Navelanao hanana anjara amin'ny fahasoavanao izahay, na dia kely sy bitika aza, eo amin'izao tontolo izao, amin'ny fijerin'ny avy. Mideranao izahay Andriamanitra, fa Andriamanitra tsara fo ianao, ary Andriamanitra mikatsaka izahay ahatsaranay mandrakariva. Dia mankalaza anao izahay, fa ianao ilay be voninahitra, ianao ilay tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Ary eo anoloan'ny fahalehibiazanao sy ny hatsaram-ponao no mampiharihary ny mahatsinotsinona anay noho ny fahotana vitanay. Tompo, hamarihitra indray ny teninao, fa Andriamanitra be fitiavana, ary mandray anay amin'ny famindrampo tsy miova ianao. Dia avelao heloka izahay, ary ataovy mahatoky izany famelan-keloka izany, ka mandray amin'ny fanetretena ny asan'i Kristy vitany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsinontsino izao fivoriana izao raha tsy eto ianao. Koa irao ny fanahy masina mba hitarika anay, indrindra hampianatra anay ny sitraponao ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana. Amen. Ny karatra mofinaina ny avana dia mametraka antsika hanoloana ny filazantsara araka ny Matio, toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany nanao hoe: tamin'izany ora izany dia nakeo Jesosy mpianatra ka nanao hoe: iza moa no lehibe indrindra ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy amin'ny zazakely anankiray akeo aminy, dia nametraka azy voalohany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa lazovo ho anetrikela tahaka n'ity zazakely ity, dia izy ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary lazovo mandray zazakely anankiray azy, tahaka itony no ny anarako, dia mandray azy. Fa lazovo no ananafotoina nandiray azy amin'ireny madinika eo an'ireny, dia tsara lavitra ho azy raha nidorana vaventy fikisoam-bary voziny, ka nentika any amin'ny ranomasina naraka azy. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Dia manoloana anay izao soratra masina izao ry Jesosy Tompo, tia mpianatra anay ianao, mba ho lalindalina kokoa sy hiorina bebe kokoa ny fonay, ary avao ao aminao izahay. Koa mitenena ry Tompo, fa hiaino izahay ka tarina amin'ny fanahy masina hatrany izao fotoana izao. Amin'ny anaranao. Amen.
tena vao tamin'ny zoma isika teo matsitoko fa teo amin'ny filazantsara araka ny Matio. Afaka mamerina ve isika inona ny zavatra azonao lazaina momba ny filazantsara araka ny Matio? Aza tenenina intsony ny 20. Nosoratana anelanelany 570 taonan'i Kristy. Matio manoratra iray tamin'ny apôstôly. Marika sy Luka mpanoratra ny filazantsara fa sy apôstôly. Inako eny ary hitantsika eo amin'ny taratasy fa ratsanana ny hoe fanampiny satria efa voaraintsika tamin'ny zoma nilaza ny hoe filazantsara ka ny Matio dia mitodika manokana amin'ny jiosy ary milaza sy mampianatra ny fanjakan'Andriamanitra izy amin'ny fanononany hoe fanjakan'ny lanitra satria ny jiosy dia tsy manonona anaran'Andriamanitra fotsiny amin'izao dia nataony hoe fanjakan'ny lanitra ohatra izany. Fa andrositsika amin'ny drafitry ny boky izay drafitra efa nomenantsika tamin'ny zoma lasa teo ihany dia hitantsika ilay fizarana enina be izao. Ny toko voalohany hatramin'ny toko faefatra dia ny fahazazana sy ny fanomanana ny Kristy ho amin'ny asa mitsahatra eo amin'ny fakapanahy tany amin'ny efitra io. Ny toko 15 sy hatramin'ny toko 17 dia ilay fampianarana lavabe na ny toriteny teo an-tendrombohitra. Ny toko 19 hatramin'ny toko 20 dia mikasika ny fiantsonan'ny mpianatra, ny iraka nampanaovina ny mpianatra, ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, ireo fanoharana be dia be momba ny fanjakan'ny lanitra ao maraka 20 hatramin'ny 30, ny amin'ny fampianarana sy ny fahagagana nataon'i Jesosy, ny 4 hatramin'ny 20 ary farany dia mikasika ny herinandro masina, fiakaran'i Jesosy tao Jerosalema hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Dia hitantsika fa ny teksta manoloanantsika dia ao anatin'ilay voabango ao amin'ny fizarana 15 ny fampianarana sy ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ary efa mamaky ny toko 17 manontolo isika dia mahita fa fampianarana no ao, tsy misy fitantarana fahagagana ny Matio toko 17 fa fampianarana voalohany amin'ny fanetretena izay manoloanantsika eto amin'ity mofinaina ity, fampianarana ny amin'ny famelan-keloka izay faranan'i Jesosy amin'ny fanoharana ny amin'ilay nanana trosa sy pitrosa sy nahefa ny trosany tamin'ny mampanana trosa taminy. Dia somary lava izany, drafitinina izany ny Matio toko 17 dia tena fampianaran'i Jesosy ny amin'ny fiarah-miaina ny mpianakavy ny finoana, miarah-miaina amin'ny fanetretena, miarah-miaina ao anatin'ny famelan-keloka. Ary tena nanaova ny fampianarana lava kokoa ny amin'ny famelan-keloka ato amin'ity toko 17 ity. Tena miresaka amintsika fiangonana eo i Jesosy. Dia tsara ho tadidy ao anatin'izao andininy fa ao amin'izao toko 17 izao ny andininy 17 hatramin'ny 120. Atao hoe vakitsika vetivety izay soratra masina izay. Raha voadino mantsy dia tsy eny manao azy. Natao miainga eo ny andininy 17 izy mba mora ny tadidisika no hoe izao ny voarakitra amin'izany Matio 18 manomboka eo amin'ny 18 izany. Amin'ny anaran'ny Tompo lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na n'inona ka hangataka izany dia ho azo avy amin'ny raiky izay any an-danitra izany. Fa na aiza no haingona ny roa na telo amin'ny anarako dia mampivoany aho
dia nanantona peteraka nanao tany hoe tompo impiry moa no anontanyranako amiko ka averako izy hatramin'ny fito va? Fa hoy Jesosy taminy, sy lazaiko aminao hoe hatramin'ny fito fa hatramin'ny fito ambin'ny hatreo. Inona ny voalohany ao? Ny anankiray amin'ny teny fanorenana asa amin'ny asa sy fampahirizana. Ora tadidio lazaiko aminareo marina dia marina tokoa na inona fehezanareo ety an-tany. Eo amin'ny teny faha-20 ny laroan'ny fanaiky hivavaka. Loa iainantsika koa rehefa any amin'ny vondrom-bavaka any. Ny andinin'ny faha-20 na aiza nangonany mo na telo amin'ny anarana dia mario tsara tsy hoe eo afovoany fa ao afovoany. Ny faha-raika amby 20 ary indrindra ny faha-20 impiry ianao no amela heloka raha manota ny rananao dia hoy Jesosy hoe impito amby fitopolo. Hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny fito fa hatramin'ny fito amby fitopolo. Dia mba ho fiainantsika ireo andininy vitsivitsy tsy tokony ho adinina atao amin'ny toko faha-20 ireo. Teny fanorenana asa ny amin'ny fiombonana na firaisan-kina ny olon-droa hivavaka, olona anankiroa hivavaka, ny amin'ny fijoroan'ny tompo ao afovoany raha misy mivory amin'ny anarany, ny amin'ny famelan-keloka tsy hitsahatra impito amby fitopolo. Dia mandroso isika hijery voambolana anankiroa indray isika ao amin'ny anjara mofinainantsika. Ny voambolana hitantsika miveriverinao dia hoe zazakely. Dia hoe mijerena miverina impiry eo amin'ny anjara mofinainantsika, efa atao mofinaina amin'izay izao isika. Manomboka eo amin'ny 5 faharoa. Ary Jesosy ny antso zazakely iray izay. Lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely 5 fahatelo, roa izay. Nazovy ho anetrotena tahaka ity zazakely telo izay. Dimy izay. Mbola mahita ve? Efatra mantsy azafady. Mbola misy mahita ve? Tsikosy. Izany hoe andininy enina kanefa dia nahitantsika sahazy teny hoe zazakely inefatra. Rehefa mandinika soratra masina izany isika dia mijery an'ireny teny miveriverindreny ahafahantsika hoe ity teny anankiray ity izany mahatonga verina, fa tsika miteny hoe sy misaina hoe mahatonga veriverina ny teny anankiray ao anatin'ny texte anankiray dia efa manan-danja izay. Antsoinako hoe voambolana fanalahidy ao amin'ny texte. Fa misy miverindroa koa ao na tsy mitovy ary ny filazam-potoana eo amin'ny 5. Misy voambolana anankiray tsy mitovy ny filazam-potoana fa voambolana mitovy mihitsy. Handray sy ny mandray. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary nazovy handray zazakely anankiray azy tahaka itony no nianarako dia mandray. Andininy mitokana misy voambolana anankiroa filazam-potoana ny tsy itoviany. Ny iray ho avy, ny iray matoan-teny ankehitriny. Dia raisitsika ireo voambolana manan-danja ireo. Verina inefatra ao anatin'ny texte ary verina indroa ao anatin'ny andininy anankiray. Ny hoe zazakely raha miteny fototra be dia be ny filazana an'izany. Fa eto amin'ity texte ity ny zazakely dia ilay teny tononona hoe paidion. Izay avy amin'ny foto-teny Grika moa izany fa apetrakitsika foana ny fonetika fa tsy ilay teny Grika fanoratra amin'ny teny Grika fa ny famaky an'ilay teny avy amin'ny foto-teny hoe pais. Rehefa mieritreritra antsika dia hoe pais. Na pais indray ilay olona batibaty kely dia mifanohitra amin'ny coco. Dia teny izay mihitsy ilay izy.
Tsy miteny fotsiny hoe zaza amin'ny mazazazy ilay voambolana hoe paidione, fa ilay mbola fahavitsan'ny saina, ilay mora manaiky, ilay mora entina, ilay mora tenenina, izay mihitsy zazakely dia indrindreny paiso badibadon'io. Tia misy bongo dia ndao naraka anao dia laza tokoa paiso. Hitantsika eo amin'ny texte ao fa ny olona sokajiny olona latsaky ny fito taona notondrona hoe paidione ao amin'ny teny grika. Izay no dikany, ny olona latsaky ny fito taona. Fa ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoapolo, izay mba ho vakiantsika izy amin'ity fotoana ity, dia ilazana fahavitsana saina na mbola tsy fahavorian'ny saina ny teny hoe paidione. Toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoapolo. Izao no voasoratra amin'ny anarany toy: ry rahalahy, azava ho zaza amin'ny fahalalana. Ilay hoe ho zaza amin'ny fahalalana eo dia tononona koa hoe paidione amin'ny teny fototra, ilay tena hoe mbola tsy mahay, ilay badobado e, dia izay foana ho tadidina. Samy be dia be ny voambolana fototra adikan'ny baiboly malagasy hoe zazakely na zaza. Fa eto dia ilay paidione, ilay mbola vojavoja saina, ilay mora manaiky. Matetika moa ny olona tsy dia maranitra saina loatra dia mora manaiky, fa ny olona be fanontaniana dia maninona izy izay? Marani-tsaina izy izay, marani-tsaina izy ilay be fanontaniana. Dia izay ilay paidione. Ireo ny fitanjana kely ny dikan'ny voambolana. Ny hoe mandray dexetai, teny grika moa dia ohatroatra amin'izay foana, avy amin'ny fototeny hoe dekomai, izay midika hoe mitana na manaiky na mandre sy miaina. Fa ilazana koa izy hoe mampiantrano, lazaina koa io hoe mampiantrano, tena hetsika ampitiavana izany. Mandray, manaiky, azafady anaty frantsosy ny teny hoe accepter, manaiky, mampiantrano, tena hoe hetsika ampitiavana izany. Dia ny tompo miteny koa manao hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika mino ireny dia nataonareo tamiko. Fa nampanazavana ny amin'ny andininy fahadimy izany. Ilay hoe mandray eto izany dia tena hoe mitana, manaiky, mampiantrano, izay hetsika ampitiavana izany. Ireto no foto-kevitra manan-danja azontsika avoaka avy amin'ny texte. Eo amin'ny andininy voalohany dia ampianaran'i Jesosy antsika fa ny fanetretena no lalana mankaminy fahalebiazana ao amin'ny fanjakana lanitra na ny fahalebiazana ara-panahy. Ny mpianatra ny tompo tsy raha nanontany eo amin'ny andininy voalohany, iza moa no lehibe ao amin'ny fanjakana lanitra, dia nieritreritra hoe ity fanjakana lanitra ity dia hipetraka eo anivon'ny fiarahamonina ka tahaka ny raharaha politika rehetra, raharaha-mpiarahamonina dia tadiavina iza no lehibe. Fa tsy izany Jesosy, fa ny lehibe ao amin'ny fanjakana lanitra, ny lalana mankaminy fahalebiazana ny fanjakana lanitra ao amin'ny fiainana ara-panahy dia ny fanetretena. Ny fanetretena. Ny andininy voalohany izay valiana sy andraisantsika fanentanana fo any amin'ilay atao hoe iran'ny fanetretena ny Filipiana toko faharoa andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Ny ataon'ny mpandinika hoe iran'ny fanetretena, fa raha mamaky isika dia azontsika raisina ny toko faharoa andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo. Aoka ho aminareo izao saina izao tsy efa nitsinjeriko hoe
izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy natao zavatra fikirina mafy izany fa nofoana ny tenany tamin'akany ny endrika ny olona ka tonga nanampiviana amin'ny olona izy. Ny foto-kevitra manaraka ny fandraisana ny zaza ho mianjiny fahadia dia fandraisana ny Jesosy. Rehefa mandray zazakely izany dia mandray ny Jesosy. Mba vao hoe ny hevitra nay aminareo ny fahazavanareo anio. Any tena mitady ahaitsy iray aman-dreny Jesosy dia tena asain'ny mpianatra ho alaina sary mihitsy hoe izana mihetry ambany lavitra noho izay olona lazainareo fa ambany. Ny zaza moa izany dia tena anisan'ny voahirika sy sokajiny marefo tamin'ny fiarahamonina ny ainan'i Jesosy ara-nofo dia tia anivon'izao tontolo izao. Fa rehefa eo akaiky eo ny toko faha-1 amby 20 hatramin'ny toko faha-9 amby 20 dia tena fiainan'ny mpianatra n'izany hoe Jesosy lasa nahetry natao tsimitsimy tonga amin'ireny rorana, ny karavasiana sy ny sisa dia amin'izay heviny izay ity anteny fahadimy ity fa tsy hoe hitrotron'izao zanak'olona rehetra izao dia mandray ny Jesosy. Alikelikely trotroko ty fa ohatra mandray ny Jesosy izay mandray izany. Ilay toe-panahy mihitsy raisinao ny toe-panahy izany ary ao anatin'izay koa nefa dia saintsaininao fa ilay Jesosy mihitsy nahidika sy natao sokajiny tsimotsimona no raisinao. Hevitra lavidavitra tahaka izany zany no tiany Jesosy ambara eo amin'ny 5 raha miteny izy hoe nazovo no any tsy andray any. Nazovo no andray andray ary nazovo no andray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako dia mandray mandray zazakely dia mandray an'i Jesosy. Tena hevitra lalina izany fa tsy hoe ara-bato teny dia mitsiko hoe raha izany dia ny le ametrahana zazakely any crèche izany tena hoe mandray an'i Jesosy satria isaka minitra dia mandray zanak'olona fa tsy any io fa tena le hoe ilay maizy azy ilay toe-panahy feno fanetretena raisin'ilay fanetretena ary raisy amin'ny fanetretena koa ny fanjakan'ny lanitra. Raisy amin'ny fanetretena koa i Jesosy Kristy. Dia matrosiana isika ambarety koa ny amin'ny fiarovan'i Jesosy ireo olona maneny amin'ny finoana. Tena saropiano ny amin'izany Jesosy eo amin'ny andininy fa herina dia hoy izy manao hoe ampianarana herina indray hoe nazovy no ana fitohina na dia iray aza ireny madinika mino ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana ny vato lehibe fisoambary ny vozony ka netika any amin'ny ranomasina lalina izy. Tena arovan'ny Tompo ny finoantsika. Ny finoana ireo marefo amin'izany finoana izany. Saropiano amin'ny mpino azy Jesosy Kristy. Niza mahatampitohina anankiray amin'ireny madinika mino azy ireny dia anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony dia aleo izy hivetika any amin'ny ranomasina lalina any. Azonareo an-tsaina ve izany? Raha misy izany mahatezitra mpino anankiray dia hoy Jesosy sadio rangahy avelao izy ndao izy ventina any Tomasina dia asio vato lehibe fikisoam-bary dia aleo izy vetika any an-dranomasina any izy farahidiny any. Farahidiny amin'ny fahoriana koa moa izany hoe ranomasina moa izany dia fahoriana amin'ny soratra masina aleo farahidiny amin'ny fahoriana. Rehefa avy eo moa isika tsy voasoratra amin'ny taratasy fa tonga amin'ilay hoe jiro tapaka dia sahirana teo
Fa rehefa isika no fampiarana vetivety hoe ahoana ary amin'izany fampiarana ny hoe Jesosy Kristy ilay isika fiangonana tena Jesosy ety an-tany dia tokony ho sampiaro amin'ny fiarovana ny mpino, ny finoan'ny mpino mba tsy ho tafitr'olona izy. Ny fahaefatra, ny fiovam-po dia tsy tratrarina amin'izay mety fahalebiazana ety ambony tany, fa tena anarana ny tari-dalan'i Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ianareo dia mandova. Andao aloha jerena ilay zaona toa tamin'ny Nicodemos io. Tsy mahazo mahita aho fa tsy mandova. Jereo ilay andininy fatelo. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tena hoe izany no fomba handrobahantsika ny fanjakan'ny lanitra, ilay fiverenana ho zaza, ilay fiainana ny fanetrebena, ny fahateram-baovao. Io izany endrik'ilay fihavaozana. Ny foto-kevitra manaraka dia ny fitiavana Kristy ny marefo, ireo anjorom-bala, very andininy faharoa isika. Voalaza ny soratra masina dia hoe niantso zazakely Jesosy ary nametraka azy teo afovoany. Efa nilazaina tamintsika teo fa ny fiarahamonina Jiosy dia nametraka anjorom-bala ny zazakely, ny ankizy, torak'izany koa ny vehivavy. Fa nantsony Jesosy ilay zazakely dia napetrany aiza? Eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana. Jesosy Kristy izany dia manao zava-dehibe izay nahilika ary tena mifanohitra amin'ny foto-kevitry ny fiarahamonina mihitsy ny foto-kevitry ny tompo, fa ny natao anjorom-bala dia apetrany afovoany. Ny vato izay milavo ny mpanao trano tonga fehizoro. Izay ny soratra masina. Fa tsy mba izany any amin'izao tontolo izao rehefa natsipo ny vato dia any izy any. Fa ny an'ny tompo ny vato ny lavo ny mpanao trano tonga fehizoro. Ny olona marefo toy ny zaza no ataony eo afovoany ny fiangonana. Avelany mijereny ny fiangonana. Dia izay no antsika tsoahana ny andininy faharoa. Dia andao isika hiroso amin'ny fampiarana. Ahoana ny ahafahantsika mampiatra ilay foto-kevitra voalohany? Ny amin'ny fanetretena lalana maka amin'ny fahalebiazana ara-panahy. Dao mitenena indray azy. Teo lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra nareo, avy atoloko anareo ny tena izy. Avy ianao zazakely eto afovoany ianao, ampiaro ary fanetretena no maka amin'ny fahalebiazana ara-panahy. Raha mpiarintsika amin'ny fiainana andavanandro ary aza miavonavo aoka aoka ianao raha toka nahazo andraikitra dia ninona? Vidina ambany. Fa tsy hoe za tompona andraikitra dia tsia midina ambany rehetra ianao. Tsika moa fanjafanahitra ray aman-dreny fa tena ao amin'ny soratra masina izany dia io hitantsika io ampianarina fotsika, io hitantsika io rehefa amin'ny fandraisana fanasany tompo dia ny dikôna ray aman-dreny manolotra ny fiangonana ary ny mpitantrana manolotra ny dikôna. Raha mizara vary
any an-trano zany na amin'ny lanonana anankiray dia mahazo aloha ny madinika vao mivavy etivety avy aloha tsy ahazo any ray aman-dreny ka tsy izany koa moa ilay fomba malagasy. Ny fomba malagasy ny ray aman-dreny mankaloha dia ny zandry anisany dia io mbola miraikitra atao an-tsaintsika io naiza any fa ara-tsoratra masina madinika aloha mitsalasala farany lao tsy hinanahy pastera rehefa tsy ampy mofo sy divay efa be izay lan'izay ka fa zany mihitsy zany ny fiainantsika dia io mahatonga raha izaho manokana tena tsy haiko mihitsy ho manao mele am'bosy tsy hoe an'izazao fa tena hatramin'izay ny ainako ohatrany efa latsaka ao an-tsaiko hoe mandefa ny sasany dia taraiky eo foana dia aleko mandeha tongotra tena taraiky eo foana satria tsy vitsivitsy hoe misisika mba atafiditra tena ndraindray ohatra menatreratreratra raha tsy maintsy nanao an'izany fa hoe ahoana ary tsy avelako hiditra sasa efa koa rehefa alefany amin'io hoe misy hiditra vavady eo dia tramety ihany izy tsy mitady soanao ianao fa manao entraînement diran'ny mpanjakan'anitra fa ny feny dia hoe amin'ny andraikitra izay omenanao manomboka aty amin'ny fiangonana any amin'ny fiarahamonina raha nahazo fisondrotana tamin'ny asa ianao tsy izany ampiteriko anao fa izany vao mainka hampanitra anao ka ataonao fanontona ny hafa ny anjara-draikitra izay nomenanao. Izay ny fampiarana ny voalohany ny fanetretena ny lalana mankany ny fahalehibiazana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fahalehibiazana ara-panahy. Ny olona tena feno fanetretena ny tonga lehibe ara-panahy. Dia andao indray ary sika fampiarana ny amin'ny faharoa. Izany hoe ilay hoe niantso zazakely marefo na irika natao afovoany atao hampiaritsika amin'ny fianam-piangonana hoe aoka handefitra ny zavatra rehetra aoka samy anao zava-dehibe ny namany fa aty amin'ny fiangonana zany sisy misy hoe inona koa izay ianao tsisy an'izany mitsirabe moa izany inona koa izay ianao tsisy an'izany aty na manahoana mahoana hoe batan'ny olona na manahoana ny toe-tsain'ny olona na heverin'ny fiarahamonina farany avo izy na heverin'ny fiarahamonina farany iva dia izao ivo eo anivon'ny fiangonana ny tsirairay ivo eo anivon'ny fiangonana ny tsirairay tovy hafa mihitsy izany ny fijerinao ny namanao aty amin'ny fiangonana. Azo ampiarina koa io hoe mandray tsanjara ny tetikasa manokana mitodika amin'ny zaza. Fiangonana amin'ny Korea dia mametraka ny zazakely aty ambany-driana fa ny olon-dehibe no any ambony-driana. Izany tena mampieritreritra satria ataon'ny zava-dehibe mihitsiny ankizy fa raha mandeha any amin'ny fiangonana hafa isika dia mahita hoe ankizy aiza izao dia hirany sekoly alahady any ambony daholo ny ankizy kely samy hoe any mahita kokoa dia atao hoe izay fa io toe-tsaina io dia hoe maka-toerana aty ambany olon-dehibe any ambony ny ankizy dia manana toe-tsaina mitodika kokoa amin'ny izay atao hoe ahirika na marefo na eny amin'ny fiarahamonina ianao fa indrindra aty amin'ny fiangonana aza misy ahirika ny olona fa Jesoa aza dia niantso avianao aty eto ampovoany ianao sahirana ery olona rehefa ao anaty fivoriana hoe avianao aty eto ampovoany ianao mba manandrama kely zany any amin'ny sampanany sahirana
nefa izay mihitsy ty fihetsika Jesoa ty. Ary ny olona miafiafy reny mihitsy antsoina mba ho fantany hoe eo anivon'ny fiangonana izy. Zay. Ny sekoly Ejekema amin'izao dia manana tetika asa hoe mampiaty ka manangona ny semba na ny endrika rehetra ampidirina ny sekoly miaraka amin'ny olona atao hoe tomombana io dia ampidirina eo izy dia ampianarina miaraka amin'ny rehetra avela isaintsaina izy hoe mitovy amin'ny rehetra izy. Zay ilay kevitry ny tetika asa sekoly mampiaty. Iarahantsika amin'ny mpamatsy vola izany dia teny izay mihitsy tsika izao FDL mampiaty. Tena hoe tsisy olona ilikiliky izany mihitsy fa eo anivon'ny fiangonana ny tsirairay an'izay anjolombala indrindra. Izay ny fampiarana ny fahadimy nefa eo amin'ny andininy faharoa. Dia mandroso isika misy foto-kevitra manao hoe miaro ny olona sary-piaro amin'ny mpino ny tompo. Sary-piaro amin'ny mpino ny tompo. Tandremo sao mana fotoana na dia anankiray aza amin'ny madinika minoana. Sika fiangonana izany dia tokony samitony mihitsy mba sy hanafotoina ny hafa. Manomboka amin'ny ataoko, manomboka amin'ny ataontsika tompona andraikitra, diakonina sy loholona tompona andraikitra any amin'ny sampana. Manomboka amin'ny ataon'ny vahoakan'Andriamanitra tsirairay. Fa idiram-pahoriana izay manafotoina ny hafa. Sarotra be ho any. Izaho izao tsy mahalala mihitsy hoe nanafotoina olona anankiray. Jerijereko aloha sao dia azo. Tamin'ny kasary tamin'ny angabe natonona pastera fa nanonona ianao tsy niarana kasary tamin'iny misy ataony manokana ve? Tena tsy nieritreretiko mihitsy fa soa ihany izy nanatona. Fa izay nitehiriziny taminy alahelo sy ny anaty fahasoso fa tafotoina dia angamba loza izay nahazo. Misy ataony manokana ve? Sao dia misy hafatra tianao holazaina aminay? Tsisy. Fa nareo raha nahita tamin'ny zanakasary dia hoy aho hoe tsy misy zavatra tsy loviko mihitsy ao anatin'izany. Izay fandaminan'ny mpakasary ihany azonareo hoe etsy ianao pastera mijoro fa tsy hoe bebe grera te hijoroka eo akaiky pastera. Izay fandaminan'ny mpakasary ihany fa zato dia nalamina fa tsy nandamina ny tena tamin'ny mpakasary. Azonareo hoe dia tsy fantatro mihitsy hoe tafotoina ilay olona nenonako izany izay manao hoe sarotra be io. Kanefa dia mivavaka isika mba ho voaharo ny fiangonana amin'izany fatafotoina izany satria sarotra ny miaina io. Anjary lasa ny an-dranomasina ny vahoaka isika dia izy ireo no fanjakan'Andriamanitra. Ihany natafotoina ny ana dia ihany natafotoina ny ataony ana dia ihany natafotoina ny ataony ana dia farany tsy fantatra intsony hoe ahoana dia olona trosotrosona daholo izany. Tena hoe natafotoina. Da ho ary fampianana manaraka ny fiovam-po dia tsy tratrarina amin'izay mety ho falebiazana anananao eny amin'ny fiarahamonina fa tena tratrarina amin'ny antsoina hoe fahaterana indray. Ny fanekena hivelona toy ny zaza dia mbola manamafy hoe fanetretena. Ahoana no ampiarana amin'izany eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no ampiarana amin'izany eo amin'ny fiainantsika? Aoka ho zatra ny fekekeloka isika. Dia inona koa? Aty amin'ny fiangonana izany tsisy hoe izany fampiteniteny fa samy lehibe. Tsy ny fahalebiazanao mihitsy no hampiditra anao ho amin'ny fiovam-po fa mifanohitra amin'izay. Tena ny fanetretena. Ny farany dia efa nambara tamintsika teo ihany ilay andininy faharoa mitondra antsika tsy hanamaivana na iza aty amin'ny fiangonana.
tsy hanome lanja na iza atsian'ny fiangonana eny na dia any amin'ny fiarahamonina atao mitovy eo amin'ny fiaintsika izao tontolo izao tahaka ny ampofeny Kristy amin'izao tontolo izao araka ny Galatiana manao hoe tsy misy intsony Grika, Jiosy, andebo, tsy andebo, lahy na vavy, mitovy isika rehetra, tsy sehatra fisian'ny faniriana aty amin'ny fiangonana, tsy sehatra fametrahana olona eny anjolo na fametrahana amin'ny tenanao eny anjolo dia aleoko mipetraka ka tsy ara-tsoratra masina izany. Aleoko mitazatazana eo fa mbola ho avy andro tsy mitombo anao zazakely avy eto afovoany. Dia ireo ary havana ny fandiniana soratra masina ny foto-kevitra ny ainga tamin'ny Matio 7:22 hatramin'ny 9. Ataontsika ho zava-dehibe indray ny fiainana andreo foto-kevitra ireo araka ny talindarana ny fampianana fa afaka mbola mikaloka fampianana koa isika ny ainga amin'ny foto-kevitra izay ihany no raisitsika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra mivavaka isika. Misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra no ny fotoana nahafahanay niondrika mandoana ny soratra masina ary nandray ny herin'ny fanahinao, nanampy anay ahatakatra ny tianao ambara, ahita ny zava-mahagaga atao amin'ny lalanao, fa tsy hitoetra ho fahagagana fotsiny ny amin'ny teninao, fa ho tonga fiainana indrindra koa ka izahay no ahagaga ny olona, ny amin'ny fiainanay ny fanetretena na dia olona manana ny maizy azy ara-piarahamonina azy izahay no tonga ahagaga ny olona satria tsy mba mpanilika fa mpanome lanja ny hafa, izay no tonga ahagaga ny olona satria feno fanetretena amin'ny fiainana ao anatin'ny fiangonana dia feno fanetretena mandrakariva ka tsy manamarina ny tenanay fa miantsampotra, miantoraka eo am-poditry ny azo fijalian'i Kristy mba ho hamarinina. Makivaky tontolo andro indray amin'ny zara fanompona, amin'ny anjara andraikitra sy raharaha eny amin'ny fiarahamonina sy ny ankonana, amin'ireny rehetrany tompo aza mavoina mahasaraka anay, ndao tsy hahefa na inona izahay. Omeo anay koa ny fifaliana sy ny fiadanam-po, omeo anay sahady ny fandresena raha ho tafahoana amin'izao tontolo izao feno fakapanahy ny mpanomponao. Jesosy Tompo, ho tsarovanao amin'ny fitiavanao ny ankonanay, naizanaiza misy azy ireny na any amin'ny faritany, any ampitan-dranomasina na efa any am-perinasy eny an-dalambe, aza-donoina amin'ny fiarovanao. Saro-piaro amin'izay rehetra mino anao tokoa ianao dia apetrao amin'izy ireny ny fahasaro-piaronao. Ankehitriny izay dia mbola tsy mitsahatra mametraka ny firenenay eo ambany famotram-po sy fahefanao, ary manonona koa ny fiangonana manerana ny tany ao aminao Jesosy Kristy, ilay efa momba azy mandrakariva mba rahampahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny ananao, tongany ny fanjakanao, atao any ny fitraponao, ety an-tany ho tapiny ny an-danitra. Meo anay ny anasahanao anay, ary mamelany erokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ny fakapanahy, manafahanay ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izao ary nitsodrano amin'ny anarany ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.